Fiano 5 taona katroka androany kosa ny fifanarana mikasika ny zon'ny ankizy. Ny UNICEF dia namoaka ny fijery mikasika ny zava-misy iainan'ny ankizy malagasy. Raha nisan'ny toko nomeny izao tontolo izao ny arovana ary ampanjakana ny zon'ny ankizy dia mbola betsaka ny ezaka tanterahana araka ny tatra nataon'ny UNICEF. Raha ny zava-misy eto Madagasikara, ny tatra nivoaka ny 13 dia milaza fa ny atsasaky ny ankizy latsaky ny 5 eto Madagasikara no tsy ampy sakafo ary manana olana amin'ny fitombony. Manodidina ny 4,1 isan-taona mialohan'ny fahadimy taonany noho ny tsy fahavitan'ny vaksiny. 27% ny malagasy tsy manana rano fisotro madio sy trano fidiovana ara-dalàna. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia mihoatra ny 20% isan-jaton'ny ankizy 9 hatramin'ny 14 taona ny tsy nandihy sekoly. Raha ny antota anisan'ny voaka ny 13 hatrany dia 5% isan-jaton'ny ankizy 5 hatramin'ny 7 taona no niaran'ny herisetra. Manoloana ny zava-misy, ny UNICEF dia manamafy ny fahavonona ny ampiroborobo ny zon'ny ankizy miaraka amin'ny fitondrana malagasy. Tamin'ilay krizy nandalo voantsika ireny tsy dia tsy nisy koa ny ohatran'ny hoe appui budgétaire tamin'ny firenena hafa dia ny resaka éducation sy ny fahasalamana ny tena ny papan'ny zany nadefasan'ny UNICEF ny tena fanampiana éducation amin'izay mba afaka manohy makany am-pianarana ny ankamaroan'ny ankizy santé mba misy accès aux services de santé de base fa ankehitriny efa niova ny situation dia hitantsika teo fa vao namoaka ny rapport vaovao momban'ny situation de l'enfant et de la mère à Madagascar ny UNICEF dia mbola hijery hoe aiza ny tena priorité ngeza indrindra fa ny tena hoe priorité tena urgent dia ny resaka malnutrition chronique sy ny resaka accès à l'eau et à l'assainissement. Ny UNICEF izay namaritra ny vina amin'ny fandaran'asa ho an'ny taona 2024 sy 2024. Fandaran'asa izay hiainga amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary ny tanjona dia ny ampiroborobo ny zon'ny ankizy. Nisongadina indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahany tompony andraiky ny UNICEF tetsy amin'ny gare Soarano tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona namoahana amin'ny fifanarahana maneran-tany ho an'ny zon'ny ankizy.